Ny herinandro lasa teo dia nametram-pialana tsy ho PDS-n'ny Antananarivo renivohitra intsony Andriamanto Ny Hasina Andriamanjato. Raha ny nambaran'ny eo anivon'ny ministeran'ny Atitany dia hisy ny fanendrena PDS vaovao hisy tena ity PDS teo aloha ity. Tsy maintsy hisy ny fanendrena filohan'ny délégationna manokany tananan'Antananarivo vaovao ho ny eo anivon'ny ministeran'ny Atitany sy ny fanapaream-pahefana. Tsy mbola nisy kosa nefa ny anarana nivoaka ho mpisolo-toerana ny Hasina Andriamanjato. Ny sekretera jeneral'ny commune, ny colonel Joseph Ramiaramanana no mitondra vonjy maika ny tananan'Antananarivo ary eo ampitinina olona hitantana ny renivohitra Madagasikara ny tompona andraikitra. Anendry ny fitondram-panjakana ka anendry fa mbola eo ampandiniana azy mihitsy amin'izao fotoana izao ka izay indrindra io zany ny tena mahazava-dehibe an'le fanendrena PDS amin'izao fotoana izao satria izy tsika hoe anatin'ny volana vitsivitsy ndika zany mila fandavan-tena be zany ny olona apetraka eo amin'le toeran'ny PDS, mila fiantsoana fitiavana ny tanàna Antananarivo ity voalohany indrindra fahafantarana azy mba ahafahana manarona azy ao anatin'ny fotoana fohy andraisany lehibe ny tanàna ho voafidy eo mba ataontsika hoe zavatra efa mba milamindamina kokoa dia zay no tena anisan'ny mahasarotra ny fijerena ny tompona andraikitra eo amin'ny renivohitra Madagasikara ity. Mijanona amin'ny raharaha andavanandro ny commune no tena andraikitra tanterahan'ny mpitantana vonjy maika ny tananan'Antananarivo, andrasana ny famoahana ny anaran'ny PDS vaovao hisolo-toerana ny Hasina Andriamanjato.